miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androantsika no makasika an'ilay hoe famarinana dia tamin'ny video farantsika namantatra ny makasika ny hoe famarinana dia raisina amin'ny finoana. Dia nisy zavatra tena fantatsika tamin'izany hoe famarinan'Andriamanitra, Andriamanitra manana famarinana dia manome ilay famarinana ho an'izay mino an' Jesosy izy. Dia rehefa mino an' Jesosy ny olona dia hamarina zato isan-jato. Dia tonga dia mahazo an'iny famarinana mitovy iny hoe famarinan'Andriamanitra, manana famarinana mitovy amin'ny famarinan'Andriamanitra, marina no hatrehan'Andriamanitra mitovy an'i Jesosy ihany. Dia androantsika hanohy an'izay resaka famarina zay fa hoe resaka natiora indray ilay izy no jerentsika makasika an'ilay izy. Dia andehantsika hijery voalohany liko toko 12 dia 12. Dia teto mantsy ilay tantara ilay zanak'Adala raha ohatra hoe miverina kely eo amin'ny 120 tsika dia ilay zanany teny tamin'ny dadany. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony. Teto mantsy zany ilay zanaka mezaka mandresa lahatra ilay dadany hoe tsy tokony atao zanakao intsony satria za fa nanao zavatra ohatran'izao. Zany hoe ilay mahazanaka ampifandraisin'ilay zanany amin'ny zavatra nataony. Fa tsy amin'ny hoe iza no niteraka anazy. Tsy namaly ilay zanany mivantana ilay dadany fa nanao zavatra ahafantaran'ilay zanany hoe inona ny dina dikan'izany hoe zanaka zany. Dia hoy izy ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny na hoe ny mpanompo mantsy zany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoho azy, asiperatra ny tanany sy kapa ny tongony. Dia eto ilay dadany tsy niresaka, tsy namaly ilay zanany hoe ianao mbola zanako foana, ianao ohatran'izao foana, fa nasehony name profo izy hoe reto ny ahafantaranao hoe mbola zanako ianao. Dia nampanaovina akanjo izy, zany hoe dikan'izany akanjo tsy mitovy ny akanjo mpanompo ny akanjony fa ilay akanjo tsara indrindra tao amin'ny dadany tao. Dia avy eo ny zavatra manaraka nasiana peratra ny tanany ozy izy dia nasiana kapa ny tongony. Dia dikan'izany mantsy zany ohatra raha ataontsika ohatra hoe indray andro any zany ilay zanaka dia sena mbola mandalo ao an-tsainy izany hoe sao dia ary ny dadako mba tsy tena nandray anahy fa za fa nanao an'ireto zavatra reto. Dia mijery ny akanjo fotsiny izy dia mampitaha ny mpanompony. Ary ohatra hoe samy mikoronta-tsaina amin'izany izy tsy mahavita manavaka an'izany hoe za ary zany tokony haina fiaina ohatran'ny zanaka sa tokony haina fiaina ohatran'ny mpanompo. Dia jereny ny akanjony, dia avy eo jereny akanjo amin'ny mpanompony dadany. Dia hita hoe tsy mitovy, izy manana akanjo tsara dia izy misy peratra ny tanany dia misy kapa ny tongony. Dia rehefa ohatra koa zao hoe misy mpanompo ohatra any an-tsahany dia mieritreritra miteny mandresy lahatra anazy izany ianao nefa tsy zanaka dadanao intsony fa mpanompo mitovy anahy, ataovinao ty asako ty. Dia tsy hoe manazava izy fa mijereny ny akanjony, dia jereny ny tanany, jereny ny tongony, dia hitany hoe ny akanjony misy akanjo tsara indrindra, tanany misy peratra, ny tongony misy kapa. Dia mahafantatra izy za tsy mitovy anao fa za zanaka satria za nampanaovina an'ireto zavatra reto. Dia eto mantsy ilay rainy naneho tamin'ilay zanany hoe ianao mbola zanaka foana noza. Dia asehony hoe reto miporofo. Dia za mihitsy mantsy zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika. Dia izany amin'izay manomboka jerentsika androany. Dia nivakiantsika voalohany lefa nivakiantsika tamin'iny ihany hoe Korintiana faharoa toko 10:1-20. Izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Dito mantsy efa fantatsika hoe Jesosy raha ohatra hoe mamaky an'ilay ao aloha antsika dia mahafantatra hoe Jesosy io resana io. Dia hoy izy hoe Jesosy tsy nalala ota, tsy nanota, tsy hoe noho ny zavatra nataony nahatonga anazy natao ota, fa notantsika ny natao teo aminazy. Dia avy eo izy ny dikan'izany tsika rehefa ao amin'i Jesosy dia tsy hoe noho zavatra nataontsika mahatonga antsika lasa marina, fa ny fahamarinan'i Jesosy natao aty amintsika dia lasa fahamarinan'Andriamanitra, lasa manana an'ilay fahamarinan'Andriamanitra atsika. Dia mazava kely mihitsy koa mantsy zany hoe raha ohatra ka tsy ilay fahamarinan'i Jesosy natao taty amintsika dia tsy fahamarinan'Andriamanitra ny anantsika fa fahamarinan'olombelona dia ambany kokoa noho ilay fahamarina takian'Andriamanitra. Dia nefa Andriamanitra mitaky fahamarinana hoe mila marina mitovy an'Andriamanitra zay vao afaka miaraka mipetraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Dia misy ten'Andriamanitra mitovy an'iny koa mantsy eo amin'ny Romana toko 5:7. Fa tahaky nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fahanaran'olona iray, nanaovana ny maro kosa ho marina noho ny fahamarinany anankiray. Dia izy mbola miteny ihany hoe anaovana ny maro marina, dikan'izany mantsy atao marina. Dia mantsy fahafantatsika hoe atao marina hoe fanjerentsika kely tany amin'ny video tany aloha hoe noho ny Jesosy dia atao marina ilay olona. Fa ny fomba tanterahana iny mihitsy mantsy nijerentsika androany ohatry ny ahoana nanaovan'Andriamanitra anazy, ohatry ny ahoana nanaovan'Andriamanitra antsika marina zany. Dia nijerentsika voalohany Efesiana toko 4:1-10. Dia raha natadiditsika ny Efesiana toko 4 manomboka amin'ny 1:9 sy 7 manazava ilay hoe fahasoavana na ilay hoe fanomezana maimaimpona omen'Andriamanitra izay tsy mendrika anazy famonjena hozy izy dia tsy avy amin'ny asa fa raisina amin'ny finoana. Dia avy amin'izay mivokatra izany hozy izy eo amin'ny 1:10 fa asa ny isika
voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo andehanantsika. Dia eto mantsy miresaka le fahateram-baovao, tsy miresaka le famoronana tamin'ny voalohany le hoe tamin'ny andro voalohany dia Andriamanitra namorona hatramin'ny andro fahaenina, fa ozy izy hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy tamin'le fahateram-baovao io. Dia Andriamanitra mantsy zany tena Andriamanitra manomboka manazava hoe nisy famoronana vaovao rehefa antsika le nandray an'i Jesosy. Dia zany ny fomba natanteran'Andriamanitra zany hoe natao marina. Le zany tsy natao marina hoe le olona talohany ihany fa hoe ianao ambaranao hoe marina manomboka androany, fa ozy izy hoe fironona vaovao, namena natiora vaovao, dia rehefa fironona mantsy dia lasa manana natiora vaovao. Zay zavatra rehetra fironona zao dia lasa manana natiora. Dia ohatran'izany na dia le zavatra averina amboarina ireny ohatra zao hoe misy seau ohatra na ohatra hoe koveta plastika, dia raha tsonika iny dia anamboarana zavatra hafa dia lasa manana toetra hafa le zavatra, lasa manana ohatran'ny hoe natiora hafa. Dia za mantsy manomboka teneniny voalohany hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, hoy isika hoe naverina ny fironona tao amin'ny Jesosy indray tsika rehefa nandray an'i Jesosy. Dia ny antony mantsy hoy izy hoe mba hanao asa tsara tsika izay efa noman'Andriamanitra mialoha. Dia izay mantsy mbola jerentsika amin'ny fotoana hafa fa hoe anisan'ity tsika hojerena androany ao anatin'ny ten'Andriamanitra hoe izy manomboka miresaka an'izany hoe nisy famoronana vaovao tao amin'ny Jesosy. Dia avy eo amin'ny Efesiana 4:1-4. Dia hoy izy hoe ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy fahamasinana momba ny fahamarinana. Dia eto mantsy izy miresaka amin'ny Baiboly teny gasy hoe toetra, ohatran'ny hoe miresaka toetra le hoe toetra le zavatra ataontsika andavanandro. Fa misy an'io kintana kely io mantsy eo, dia ny ao ambadika eo ohatra hoe manana le Baiboly taratasitsika dia misy soratra kely ery ambany hoe olona. Dia raha zany koa amin'ny teny frantsay ohatra hoe amin'ny raha jerentsika amin'ny Baiboly teny frantsay dia hoe revêtir l'homme nouveau. Tsy miresaka izy hoe toetra vaovao hoe fomba fanao vaovao, fa olona, natiora vaovao. Dia ozy izy hoe tafianareo ozy izy le natiora vaovao. Dia eto mantsy ten'Andriamanitra mampianatra ohatra ny ahoana fomba fiaina kristiana. Dia iny mbola jerentsika amin'ny fotoana hafa fa hoe ny zavatra fantatsika androany fotsiny hoe kristiana rehefa nandray an'i Jesosy dia nisy natiora vaovao, misy an'izany hoe olona vaovao zany. Dia iny olona vaovao iny ozy izy noforonina araka an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana. Dia ny zavatra fantatsika manaraka mantsy zany hoe le olona vaovao le tsika vaovao rehefa le nateraka Andriamanitra vaovao rehefa le nateraka tamin'ny fanahy. Naverina niforonina tsika dia niforonina araka an'Andriamanitra amin'izay fa tsy niforonina araka ny Adama. Teraka tsika araka ny Adama, iny le nitenen'i Jesosy hoe izay ateraky ny nofo dia nofo. Fa avy eo tsika niforonina araka an'Andriamanitra indray, nateraky ny fanahy, iny le antsoin'i Jesosy hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Dia za mantsy miresaka natiora, izay ateraky ny nofo dia manana natiorana nofo. Dia ilay natiorantsika maty tao amin'ny Adama, ilay natiorantsika meloka tao amin'ny Adama, natiorantsika mpanota tamin'ny voalohany, fa izay ateraky ny fanahy ozy izy ny ten'Andriamanitra, izay ateraky Andriamanitra dia manana natioran'Andriamanitra. Dia iny teneny hoe le olona vaovao izy niforonina araka an'Andriamanitra, na hoe nalaina tahaka tamin'Andriamanitra zany, ohatra hoe hito Andriamanitra dia foronina le natiorantsika vaovao, le fanahintsika vaovao dia nampitovizina tamin'Andriamanitra. Dia le toetran'Andriamanitra amin'izay, le natioran'Andriamanitra no nampidirina tao amin'le natiorantsika vaovao. Dia avy eo ozy izy hoe amin'ny fahitsiana ozy izy amin'ny teny gasy, fa io teny hoe fahitsiana io raha jerentsika amin'ny Baiboly teny hafa dia justice, mitovy le hoe fahamarinana ihany, mitovy le fahamarinana le resan'ny Baiboly any amin'ny Romana 3:7 eo jerentsika tamin'ny vidéo farany, teny mitovy ihany ireo raha hoe amin'ny Baiboly fiteny hafa. Dia ozy izy mantsy zany izy hoe le natiorantsika vaovao ozy izy le fanahintsika vaovao tamintsika nateraky Jesosy dia niforonina araka an'Andriamanitra. Hito Andriamanitra dia eto le natiorantsika mitovy, tsisy mahasamihafa. Tsy hoe hito Andriamanitra dia hoe le natiorantsika fahamarinana kely, zanany kely ety ambany, fa mitovy araka an'Andriamanitra, nalaina tahaka tamin'Andriamanitra araka ny endrik'Andriamanitra. Dia le izy tao anaty fahamarinana namoronana anazy, hoe tao anaty fahitsiana ozy izy ny Baiboly teny gasy. Dia niforonina zany tsika tonga dia niforonina tonga dia marina. Dia iny mantsy zany natiora le resana. Dia avy eo ozy izy hoe tao anaty fahitsiana sy fahamasinana. Dia mbola mitovy an'izany ihany le fanahintsika vaovao, niforonina tao anaty fahamasinana, niforonina tonga dia masina. Fa tsy hoe niforonina hoe samy mezaka manao masina. Misy olona mieritreritra zany hoe manamaso tena maninona, tsisy an'izany. Ny zavatra ataontsika mandeha araka ny fanahy fotsiny, mandeha araka le fahamasinana fanamoron'Andriamanitra antsika vaovao iny. Fa izy tsy me masina intsony tsika, tsisy masina mihoatra noho ny zavatra nataon'i Jesosy antsika intsony. Dia za mantsy zany fantatsika hoe natiora vaovao le izy, ny dikany natiora foronina indray izy tsika, foronina vaovao araka an'Andriamanitra tao anaty fahamarinana. Amin'izay namoronana antsika, tsy mitovy le tamin'ny voalohany hoe tao anaty fahotana intsony, fa tao anaty fahamarinana. Dia avy eo anaty fahamasinana.
de manana zany natiora zany tsika tonga de marina de tonga de masina rehefa nateraka Jesosy de natiora le izy tsy vokatry ny zavatra atao fa vokatry le namoronana atsika ohatran'izany zao ohatra ny magasy anao ohatra tsy vokatry ny zavatra atao de tadidiko mihitsy nisy fotoana zay tany ampiasanay zay de ny talehanay tam'izany tsy mahay miteny gasy ary izy sady tsy teraka taty Madagasikara fa izy ny ray aman-dreny gasy de gasy izy manana kara-panondro de satria magasy mantsy tsy hoe satria mahay miteny gasy ohatra de gasy misy olona mahay miteny gasy fa tsy gasy raha makany Ivato zao tsika de misy Komoriana ny mahay miteny gasy fa izy tsy gasy zay koa zao fa niara nianatra tamina Komoriana mahay miteny gasy be ohatra fa izy tsy gasy de dinga mantsy magasy satria nateraka gasy de lasa gasy fa tsy hoe zavatra atao tsy hoe satria mahay miteny gasy ohatra na hoe tsy hoe satria tsy mahay miteny gasy de lasa tsy gasy de dinga zany mantsy misy mila fantatsika hoe samy hafa ny natiora sy ny zavatra atao samy hafa ny asa sy ny natiora asa zao ohatra hoe chauffeur ohatra na hoe mpamily ny antony mahatonga anazy hoe lasa mpamily satria izy iny ny asany iny ny zavatra ataony iny ny asa fa mampamalagasy ohatra tsy asa atao iny tsy hoe satria nanao an'izao de lasa gasy fa iny natiora niteranantsika de raha zany mantsy zany le natiora amin'Andriamanitra ohatra izy hoe satria tsika miforonina araka an'Andriamanitra tao anaty le fahamarinana am'izay le natiora marina tena marina iny am'izay de aveo tao anaty fahamasinana le natiora masina tena masina de iny am'izay natiorantsika manompoka zao de dikan'izany manaraka mantsy ny zavatra atao tsy mamaritra ny natiora fa ny natiora no mamaritra ny zavatra atao ohatra zao hoe za zao ohatra olona de tsy hoe ny zavatra ataoko mamaritra anahy mampitonga anao hoe olona na tsy olona fa satria za olona de manao zavatra sahaza ny tokony ataon'olona de nohatra anankiray makasika zany mihitsy koa mantsy hoe nisy fotoana zao fa izy fa elaela ty fa ohatrany efa tsy de malaza intsony izy zao fa tadidiko fa elaela de nisy an'izany hoe alika mitondra tomobila de mitondra tomobila mantsy zavatra fataon'olombelona fa izy nisy alika lasa nay mitondra tomobila ohatra de tsy hoe lasa olona izy satria manao zavatra fanaon'ny olona de raha zany koa zao le misy olona mampanao akanjo alika saka reny misy olona manao zany hoe ampanaovina akanjo ny biby de ohatrany hoe eritreretina hoe olona fa tsy olona iny fa mbola biby foana na de manao zavatra fanaovan'ny olona ary satria tsy ny zavatra ataony mahatonga ny hoe olona na tsy olona fa le olona iny satria izy nateraka olona de iny mamaritra ny zavatra ataony fa tsy hoe satria raha ohatra hoe misy alika ohatra mpanaovina akanjo de lasa olona de raha zany mantsy natiorantsika amin'Andriamanitra mitovy an'le natiora tsotra am'le zavatra hita maso ihany mitovy an'le natiora na biby ihany tsika zao mahay manavaka daholo le mahasamy hafa ny biby sy ny olona ohatra de satria le natiora le izy de raha zany mantsy le famarina le namoronana antsika araka an'Andriamanitra tsy hoe satria nanao an'izao tsika de lasa marina lasa diso fa satria tsika nateraka Andriamanitra satria tsika miforonina araka an'Andriamanitra de miforonina araka an'Andriamanitra tao anaty le fahamarinana nalaina tahaka tamin'Andriamanitra de tao anaty fahamarinana de tao anaty fahamasina tena izy de za mahatonga zany hoe le fahamarinana de natiorantsika fa tsy hoe zavatra atao de ndika zany mantsy nisan'ny dikan'izany manaraka hoe tsy hoe mampikoronta-tsaina antsika zany ohatra hoe raha tafanao tsy fahamarinana tampoka atsika tsy midika am'izany hoe lasa tsy fahamarinan'Andriamanitra ntsika ohatra fa ny antony mahatonga antsika hoe fahamarinan'Andriamanitra de mahatadidy mahafantatra antsika hoe za fironin'Andriamanitra tao am' Jesosy araka an'Andriamanitra ozy izy namorona anahy tao am' Jesosy tam'y zanany ray an' Jesosy za mazava ho azy de tao anaty fahamarinana namoronany anahy de tao anaty fahamasina tena izy de haintsika manavaka de mitovy le ohatra le nataontsika tany am'liko teo am'izay raha ohatra hoe mandalo an-tsaintsika ohatra hoe sao de ary za mba tsy fahamarinan'Andriamanitra intsony eo am' Jesosy satria za nanao an'izao fahotana zao de ny zavatra ataontsika tsy hoe le zavatra nataontsika iny tsy hoe le fahotana hitantsika maso iny ny hamaritantsika ny natiorantsika hoe marina antsika natrehan'Andriamanitra sa tsy marina fa mijery an'le akanjo le nampanaovan'Andriamanitra antsika de zany anisany zany ohatra hoe mijery zao tsika mijery an' Jesosy tsika zao misy fotoana manana film Jesosy de mahita an'izany iny ary raha hoe ampitaina am'le zavatra tena niatra tamin' Jesosy tena hoe tsy manakaiky an'le zavatra tena nanjoan' Jesosy fa ary ngamba iny amin'ny film iny fa mbola maivana be lavitra mihitsy fa mahita an'izany zany zao nampianarin'ny ten'Andriamanitra antsika tao am'le Korintiana faharoa toko fahadimy de andininy faha raika amby roapolo teo ozy izy hoe zay tsy nalala ota ozy izy de fa natao ota hamonjy antsika mijery an' Jesosy antsika de nahita hoe io Jesosy fa natao ota io Jesosy fa naratra io Jesosy fa tsy fantatra hoe olona tsony tarehany ohatra de dikan'izany ozy izy tsika rehefa am' Jesosy de lasa manana natioran'Andriamanitra lasa manana fahamarinan'Andriamanitra lasa zany natiorantsika de mivadika mantsy le izy mivadika am'le fomba fijerintsika taloha tsy ny zavatra ataontsika na mahoritantsika hoe inona ny natiorantsika ohatra tsika mamaritra ihany hoe tsy hoe zay zavatra mananaina mandeha mahay mitondra tomobila de eritreretintsika hoe olona fa ohatra hoe raha misy robot koa zao ohatra mahay mitondra tomobila de tsy hoe olona angamba iny zany fa jereo fa manao zavatra fanaon'ny olona tsy zany fa le zavatra le natiora no mamaritra le zavatra atao de zany fomba afantarantsika zany hoe inona natiorako zany eo amin'Andriamanitra inona zany natiorako rehefa am' Kristy
inona natiorako za rehefa avy nandray an' Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra no manazava hoe ny fironona tao amin'Andriamanitra atsika araka an'Andriamanitra nalaina tahaka mitovy tamin'Andriamanitra zany dia avy eo tao anaty famarinana ny namoronana antsika avao dia tao anaty famasinana dia iny no mamaritra ny natiora antsika fa tsy ny zavatra ataontsika andavanandro dia ny zavatra mitranga mihitsy mantsy rehefa manomboka manavao ny saintsika amin'izany tsika dia manomboka miseho amin'izay miseho aty ivelany amin'izay ilay natiora antsika avy ao anaty ao hoe lasa manao famarinana kokoa mihoatra n'olona taloha tsika ohatra dia lasa manao adisoana kely kokoa mihoatra n'olona taloha. Dia raha miaina an'iny foana antsika isan'andro dia tonga saina amin'izany mahafantatra izany foana hoe za dia miforonan'Andriamanitra tamin'ny famarinana sy famasinana tena izy miforonana tao amin'i Jesosy miforonana araka an'Andriamanitra dia miaina zany tsika. Dia misy ohatra mihitsy mantsy tamin'izany tsy nahita mivantana zany olona zany efa notantarain'olona taminahy hoe misy olona hono tamin'izany nifoka sigara dia ny zavatra nitenen'le mpampianatra anazy zany na hoe le pasteur taminazy isaky ny andeha foka sigara anao dia teneny foana hoe za famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia foy amin'izay ny sigara anao. Dia isan'andro zany izy isaky mifoka sigara dia miteny izany foana za famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia mampirehitra sigara dia mifoka. Dia ny farany izy ozy izy tsy nazoto tsony tonga izy naka le sigara za famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia nijery le sigara izy dia nieritreritra hoe ataoko inona moa zany ity za famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy tsy mila an'izany tsy mila hoe sigara zany na zavatra ohatran'izany fa za famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia afaka izy ny farany. Dia ohatran'izany daholo mihitsy koa ohatra nahafaka anay tamina fahazaran-dratsy tsy hoe nimpimpoana ny sainay hoe ianao mpanota ianao zao fa rehefa nenafantatra zany hoe za tsy le olona taloha tsony fa manana zany natiora vaovao zany hoe fironona tao amin'Andriamanitra araka ny famasinana sy fahitsiana sy famarinana tena izy dia nalaina tahaka mitovy amin'Andriamanitra ny vantana dia nafantatra zany hoe za tsy ianao an'ireto zavatra reto tsony dia afaka. Dia izay mantsy zany ny fampiarana fa izy ny ten'Andriamanitra mbola manazava zavatra betsabetsaka kokoa mahakasika an'izay dia jerentsika vetivety. Jaona voalohany toko faha 4:17. Izany no tanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahakasitsika eo amin'izao tontolo izao. Dia azy iny mantsy i Jesosy raha mijery am-baibolintsika dia renitsoratra ilay izy. Dia iny manamafy an'ilay nitenantsika teo ilay tamin'ny Efesiana teo hoe misy ilay olona vaovao ozy izy, ilay natiora vaovao, fironona araka an'Andriamanitra, nalaina tahaka tamin'Andriamanitra, dika mitovy amin'Andriamanitra. Dia ozy izy amin'ny Jaona hoe fa tahakasitsika eto amin'izao tontolo izao ity. Tsy hoe mitovy an'i Jesosy sika rehefa any an-danitra fa mitovy anazy sika eto. Dia za mantsy mazava azy tsy miresaka ny nofontsika satria Jesosy niteny hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Dia miresaka ny fanahintsika zany mazava azy fa izy iny le tena natiorantsika tena izy, iny le tena tsika iny fanahy iny. Dia ozy izy hoe tahaka azy eto amin'izao tontolo izao. Ny antony mahatonga an'izany satria ny Baiboly manazava hoe miforonana araka an'Andriamanitra dia lasa mitovy natioran'i Jesosy amin'izay ny fanahintsika eto amin'izao tontolo izao amin'ity izao ity. Dia ten'Andriamanitra mantsy zany miteny zany hoe manana natiora hafantsika izy marina hoe misy zavatra ohatra hoe mbola misy fahazaran-dratsy tavela amin'ny aty amin'ny nofontsika ohatra fa izy zany zavatra mora miala nofo mandalo fa ozy izy amin'ny fanahintsika ozy izy rehefa miforonana araka an'Andriamanitra tao amin'ny famarinana sy tao amin'ny famasinana le famasinana tena izy mitovy an'i Jesosy sika eto zao amin'ny fanahintsika ao. Dia zavatra ataontsika zany mantsy mianatra mandeha amin'izany famarinana efa ao amin'ny fanahintsika zany tsy hoe miezaka manamaso tena antsika fa miaina an'ilay famasinana fanataon'Andriamanitra ao anaty. Dia zany mahatonga le ohatra ny tantaraintsika teo ohatra le olona mifoka sigara dia manavao ny sainy amin'izany foana izy hoe za ao amin'Andriamanitra dia famarinan'Andriamanitra za dia mitovy an'i Jesosy mihitsy za ao amin'ny fanahy. Dia nefa rany nazava tao amin'ny sainy tao ihany ilay izy dia nefa rany nijanona. Dia ohatran'izany koa zao ohatra ny alako tamina fahazaran-dratsy fa nitantaraiko kely teo zany hoe taloha zany nahafantatra zany hoe fa tsy mety le ohatra n'olona rehetra zao mahafantatra zany ohatra misotro toaka tsy mety fa izy taty aoriana rehefa nahafantatra hoe kay za amin'Andriamanitra manana natiora vaovao dia nanavao ny saina tamin'izany izy mazava ho azy mety hoe tsy hoe tonga dia afaka indray andro tsy hoe androany ianao mahafantatra zany hoe famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy za manana natiora vaovao dia mety hoe tonga dia ho afaka eny eo fa izy rehefa manavao ny saintsika amin'izany foana antsika dia me mahafantatra ohatra le zanaka adala mety hoe mbola tafandalo ao-tsainy foana zany hoe sao dia za mba tsy zanaky ny dadako tsony sao dia ny dadako io mbola tezitra aminahy fa rehefa mijery n'iny akanjony foana izy isan'andro rehefa mijery ny miperatra amin'ny tanany foana izy isan'andro rehefa mitany kapa amin'ny tongony foana izy isan'andro dia hitany foana hoe tsy mitovy ilay mpanompo izy isan'andro izy mampitany tenany amin'ilay mpanompo foana dia farany dia tsy mandalo ao-tsainy tsony zany fisainana zany. Dia ohatran'izany mihitsy mantsika rehefa amin'Andriamanitra mahafantatra antsika ilay natiorantsika vaovao dia zany natiorako dia marina tena marina fironona zany alaina tahaka midika mitovy tamin'Andriamanitra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny fanahy ozy izy dia tahaka azy sika eto amin'izao tontolo izao mitovy an'i Jesosy sika eto amin'izao tontolo izao amin'ny fanahintsika dia manavao an'izany amin'ny saintsika antsika dia lasa mamoaka n'iny aty ivelany amin'izay.
dia izy mazava ho azy vetivety zany ho an'ny sasany mety elaela zany ho an'ny sasany fa raha mahafantatra an'izany ianao dia manomboka manavao ny sainao amin'izany manomboka androany ohatra dia mivoaka ty velany foana zany rehefa ela ny ela dia njerentsika manaraka mantsy le korintiana voalohany toko voalohany dia andininy fahatelopolo dia hozy izy hoe fa avy aminy nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika dia mbola miresaka ian'izy hoe natao izy isika nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy tsika dia hozy izy hoe Jesosy hozy izy le fahamarinantsika dia mitovy le nitenen'ny Jaona teo ihany hoe raha tahaka azy tsika amin'izao tontolo izao hoe tahaka ny Jesosy tsika amin'ny fanahintsika eo eto amin'izao tontolo izao dia niforon'Andriamanitra vaovao ny fanahintsika dia nefa tsy satria Jesosy mihitsy le fahamarinantsika dia manana io natiora iny tsika hoe marina raha natadidiny izany zao tsika tamin'le ten'Andriamanitra vakintsika tamin'ny farany tany amin'le Jaona voalohany toko faharoa izy eny dia nitenen'ny ten'Andriamanitra hoe manam-pisolo vavatsika dia Jesosy ilay marina dia za mantsy zany natiorantsika rehefa hoe raha hoe mitovy an' Jesosy tsika eto amin'izao tontolo izao dia reo fironona araka an'Andriamanitra tsika nadika mitovy tamin'Andriamanitra tao anaty fahamarinana namoronana antsika dia tao anaty fahamasinana dia ndika zany natiorantsika vaovao amin'i Jesosy dia marina mitovy an' Jesosy ihany dia za mihitsy mantsy le tiany Jesosy atao za mahatonga zany hoe nisy fotoana Jesosy niteny an'izany hoe zay mino anao izy dia ny asa ataokony ataony dia anao asa lehibe mihoatra noho izany ary izy satria manana le natiora le mitovy le natiora an' Jesosy intsika dia manavao ny saintsika sisany ataontsika dia rehetra hoe tafivitantsika manavao ny saintsika dia tsisy fetrany intsony mihitsy ny zavatra afaka ataontsika fa lasa afaka manao zavatra be dehibe dia za mantsy ny atao amin'ny fiaina kristiana tsy hoe mezaka manamasy tena ohatra na mezaka manao zavatra le hoe mezaka hoe ho marina fa mianatra mamoaka le natiora antsika avy ao anaty iny mivoaka mankaty ivelany dia zay sisany ataontsika fa izy mialohan'ny aizantsika mamoaka an'izay natiora antsika avy aty anaty mamoaka avy any ivelany zay dia mila fantatsika aloha inona le zavatra ao anaty ao dia izy ny ten'Andriamanitra hoe miforonona araka an'Andriamanitra tsika tao amin'ny Jesosy dia nalaina tahaka mitovy tamin'Andriamanitra dia manana natiora vaovao tsika dia hoe fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy iny tao anatin'iny natiora iny tsika miforonona dia jery ten'Andriamanitra farany tena farany mantsika eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany dia andininy fahatelo amby roapolo fa efa teraka indray ianareo Jesosy niresaka ny hoe teraka amin'ny fanahy fahaterana amin'ny fanahy fa tsy fahaterana amin'ny nofo dia nateraka ny fanasantsika eo izay teraka ny fanahy dia fanahy izay teraka Andriamanitra dia manana natiora mitovy amin'ny natioran'Andriamanitra tsy tamin'ny voa mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny ten'Andriamanitra izay velona sady maharitra dia eo indray ny ten'Andriamanitra manazava hoe niterahana antsika izy rehefa nateraka vaovao tsika dia tsy tamina voa mety loha hoe tsirinaina mantsy zany amin'ny teny gasy dia hoe le tsirinaina lahy le mitambatra amin'le amin'le vehivavy dia iny le mamoaka le lasa mitombo dia farany dia lasa zazakely dia hozy hoe tsy tamin'ny intsony izy niterahana antsika dia iny mantsy manaraka le natiora le dadany ohatran'izany zao ohatra ny omby rehefa omby zao ohatra dia miteraka dia nomby lahy sy nomby vavy dia lasa omby ihany fa ozy hoe mivoniterahana antsika amin'izay izy tao amin'ny fanahy tsy voa tsy mety loha fa tenin'Andriamanitra dia ny ten'Andriamanitra iny amin'izay manana natiora betsaka be iny dia iny ny lasa natiora nananantsika dia mbebola ary miteny izany hoe tamin'ny voalohany izy izy niteny raha hoe jerentsika kely farany Jaona toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany izy izy niteny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra dia dika zany raha ny ten'Andriamanitra ny vona hoe nitsirinaina ny tenan'Andriamanitra tsika vaovao dia lasa manana ny natiora iny tsika dia ny natiora ny ten'Andriamanitra dia Andriamanitra dia mitovy le teny resantsika rehetrarehetra teo ihany zany fa hoe Petera fotsiny manazava anazy hoe tamina fahaterana hoe resaka voa Paoly manazava anazy hoe tamina famoronana hoe fironona antsika araka n'Andriamanitra natao dika mitovy tamin'Andriamanitra dia avy eo miforonan'Andriamanitra tao anaty fahamarinana tao anaty fahamasinana dia mitovy le nitenen'ny Jaona teo ihany hoe tahaka azy tsika ozy izy eto amin'izao tontolo izao ty tsika mitovy an' Jesosy satria tamin'ny voalohany teny ozy izy niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra dia raha iny teny Andriamanitra iny niterahana antsika dia lasa manana iny natiora iny tsika dia mitovy le nitenen'i Jesosy ihany hoe izay ateraky ny fanahy ozy izy dia fanahy hoe izay ateraka Andriamanitra dia manana natiora an'Andriamanitra dia za mantsy zany fahamarinana ten'Andriamanitra dia tena hoe mila manomboka manavao ny saintsika amin'izany mihitsy tsika hoe za manana natiora vaovao dia natiorako vaovao dia nateraka Andriamanitra sady ny ten'Andriamanitra namola volan'Andriamanitra anahy nanoro-toron'Andriamanitra anahy dia ny ten'Andriamanitra dia lasa iny natiorako lasa manana iny dia iny mivoaka aty amin'ny fiainako iny mivoaka aty ivelany amin'ny fiainako dia zay ny ten'Andriamanitra vakintsika androany fa tena hoe mila vaotsika amin'izany fotsiny saintsika dia mila haintsika manavaka hoe inona ny natiora dia inona ny zavatra atao tsy mamaritra natiora
fa natiora-tsika rehefa miavaosika amin'iny saitsika de farany de lasa miaina mitovy an'iny am'izay atsika farany lasa mivoaka am'izay aty velany zany hoe fahamarinana zany de iny le fiovana tena izy tsy hoe miandry pempon'olona saintsika ohatra hoe na miandry ampitahorina hoe sao de za lasa ny ave sao de manao zao sao de manao an'izao fa tena misy fiovana tena izy am'izay mivoaka avy ao anatsika avy ao rehefa fantatsika ilay natiorantsika ilay namoron'Andriamanitra atsika ao am' Jesosy. De zay ny tena Andriamanitra vaikitsika amin'ity vidéo ty de ny vidéo manaraka atsika mbola mano mahakasika an'izay fahamarinana zay ihany satria tianao ao fa zanaka malalanao satria tianao ao fa zanaka malalanao satria tianao ao fa zanaka malalanao satria tianao